Ny voalohanteny angambany dia ny fitondrana ny teny fampiononana amreo fianakaviana izay ny arany voina miara-mombona alahelo amin'ireo fianakaviana reo amin'izao zavatra nahazo azy zao very zanaka tsy fidiny no ny asany tsy mataotody. Eto dia hanararaotra aho apita hafatra maromaro mikasika nyty tsy fandriampahalemana indrindra mikasika nyty famonona sy fangalarana varira na ny albinos eto Madagasikara ity. Ny enquête moa zany mbola mandeha ary tena marina tsy hoe tsy tratra fa efa tratra le olona nanao azy anankivalo ny olona tratra ao misy ambiasa anankiroa, misy mpianatra any amin'ny université, misy mpiasam-panjakana, misy olona tsotra ny tratra ao ary mbola misy olona anankiroa mbola karohin'ny zandary amintsika miteny zao fa lasa nitsoka. Dia manao antsoavo amin'izay olona miandraikitra ny enquête mba hanao ny asan'io amin'ny fo satria ny vahoaka malagasy miandry ny vokatra avoakan'io raha ohatra ka misy olona ambony ambadiky ny zavatra ohatran'io dia avoahany vahoaka malagasy izy ny olona ao ambony ambadiky n'io satria ny zavatra ohatran'io manko izay ataontsika hoe crime rituel amin'ny teny frantsay ny anaovana azy dia matetika ampiasain'olona amin'ny zavatra maro izy io ampiasain'ny karazana sorona ohatra hoe azahoana vato na mercure izay tadiavina izay mbola tsy azony efa ela dia manao an'ireny satria izay ny eritreretiny hoe azahoany an'ilay arena fa misy koa olona mety manambola manan-karena mety tazona ny toerana izy mety hanabe ny toerana izy mba hampanan-karena azy dia manan-karama olona manao an'ireny ka avoahany vahoaka malagasy ny tena marina mikasika azy io. Manaraka an'izay dia aoka mba tsy hoapetraka any amin'ny fonjan'ny toliary ireo olona reo fa afindrao aty Atsiafahy. Leo izy hipetraka ao Atsiafahy satria raha ny alahelo ny vahoaka malagasy mijery ireny zavatra misy ireny dia tokony hiverina mihitsy ara ny débat mikasika ny ataontsika hoe peine de mort. Fa na izany anefa antsika efa niratifié fifanarahana iraisam-pirenena ny tsy hidirantsika amina resaka peine de mort dia aleo entina makeny Tsiafahy ireny olona ireny fa tsy hoe isy hoe votsitra noho ny fisalasalana ny sasany tsy fantatro fa aleo tonga dia hoe ny Tsiafahy daholo izy dia miandry ny vahoaka malagasy ny toy ny fitsarana. Manaraka an'izay moa dia manome toromarika atsika rehetra tompon'andraikitra indrindra ao amin'ny filaminam-bahoaka mba handray andraikitra feno mikasika ny zavatra ohatran'io fa be da be izy zay tatoato ny varira angalarana dia tapadoha. Aiza ny andraikitra raisitsika miara-miasa amin'ny ministèren'ny population manaova sensibilisation ny olona hoe tsy marina io ary zay ny mbola iantsoko ny vahoaka malagasy hivavaka fa atsika raha tsy hivavaka tsy ho afaka mihitsy amin'ny finonom-poana izay taritina satana sy devoly toy ireny. Zay angambany ny antsoavo ho ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mba handray andraikitra feno fa fahefana azotsika hoe fahefana avy amin'ny vahoaka dia aleo mba hinona ny vahoaka, aleo mba harovana ny vahoaka fa tsy hiaina tebotebo lava ohatran'izao. Manaraka an'izay dia somary tara kely moa zany fanomboanay an'le tetikasa fa mbola ho hitanareo izy ny andraikitra an'izay tetikasa izay ataonay izay fa hisy centre lehibe hatsangana any atsimo ho fandraisana an'ireny varira ireny indrindra. Io centre io izay tsy ho ela ny hanomboana azy fa mety amin'ny herinandro na mety dans 2 semaines dia efa manomboka. Ny tany asiana azy efa misy izay ho hitanareo hoe iza moa no nanome azy sy iza ny karakara zany centre zany. Centre andraisana varira izy io dia misy sekoly ao anatiny ao, misy chapelle ivavahana ao anatiny ao, dia misy toerana hipetrahana miaramila na zandary na polisy hiambina hisekurize an'ireo varira izay mipetraka amin'ireo satria mampalahelo anie ny any atsimo tsy hitanareo fa misy ray aman-dreny manatitra an'ireny zanany varira ireny any amin'ny brigadin'ny gendarmerie le zaza no mipetraka matahotra zavatra ohatran'izao. Zay angamba fa dia makahery atsika malagasy makahery atsika rehetrarehetra tompon'andraikitra koa mba handray andraikitra feno ary malaky amin'izao zavatra misy toy izao.